La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Feno enina amby efapolo taona androany nahafatesan'ny kolonely Ratsimandrava filoham-panjakana ny taona 577 sy arivo. Olo manakajy ambony sivily sy miaramila maro eto amin'ny firenena no tariny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta no nanatrika ny lanona-pahatsiarovana izany teny Ambojatova ambony tamin'ity androany ity. Trano manodidina ny 700 ary pona manodidina ny 2,000 no tamindondoza eny ambany manjaka miadana amin'izao fotoana izao ny amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany sy ny vato be eny an-toerana hoy ny PNGRC. Nidina ifotony androany nanentana ireo vahoaka tokony ala amin'ny toerana ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Marisarisa ny fahatongavan'ny mponina amin'ny famenona ny anaran'ny ankohonany ao anatin'ny registre amola vonana ny karapokotany vaovao. 7,700 ny tokantrano no nanao izany raha ny fanadihadiana natao teny anaty azo isotry. Ny fanjakana olombitsy amin'ny fanafarana entana avy any ivelany no isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hoy ny ATC izay vondrona ireo fiarabe mpitatitra entana. Ny saram-pitateran'izy ireo izay mijanona ho 520 ariary isan-kilao raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny andro fahenany fidinana andalambe ataon'ny mponina ho Birmanie. Niara-nentana avokoa amin'ny fitakiana ny famitsorana ireo tompon'andraiki-panjakana izay nosamborina sy ny fanoherana ny fanonganam-panjakana avokoa ireo foka avy amin'ny lafivalan'ny nosy ao Birmanie. Ary avetrana ny andindininy mahakasika ireo. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao feno 7 taona androany nahafatesan'ny kolonely Ratsimandrava filoham-panjakana ny taona 577 sy arivo. Olo manakaja ambony sivily sy miaramila maro no tarihan'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta no nanatrika ny lanona-pahatsiarovana izany teny Ambojatova ambony tamin'ity androany ity fanadina. 20 febroary 577 20 febroary 2024 feno 7 taona androany no namonoany olona izay tsy fantatra any kolonel Richard Ratsimandrava teny Ambojatova ambony izy izay filoham-panjakana tamin'izany fotoana izany. Nanatrika ny lanona-pahatsiarovana tamin'ity androany ity ny Premier Ministre Ntsay Christian sy ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta, ireo manamboninahitra avy amin'ny tafika malagasy, ny zandarmerie-pirenena ary ny polisy pirenena. Fa teo ihany koa ny fianakavian'ny kolonel Richard Ratsimandrava sy ireo havana mpitandro filaminana mony iainy tamin'ny Tondasa izay notsarovana tamin'ity androany ity ihany koa. Zava-dehibe hoy ny Premier Ministre ny tena fitiavan-tanindrazana tahaka ny nataon'ny kolonel Richard Ratsimandrava ary mendrika alentahaka izany. Zany rehetra zany no ilazako amintsika fa vita iny lalao politika mahakasika fifidianana. Tokony hiandry fifidianana amin'ny fitoniana ny rehetrarehetra satria misy ny fifidianana ary ny fifidiam-panjakana dia ametraka hatrany olonaharana mafifirenena tandarana azy. Ny fandametsena atao ambadiky n'izany dia kilalao maloto ary sanatry mivavana dinilely misy manateny isika fa itsomatrany ohatra ny generaly Richard Ratsimandrava tsy amboa didy ary tratra n'izany fandametsena zany fa irosatrany amin'ny fanatanterahana ny vilany filohan'ny republika Andriamatoa Andry Rajoelina. Malalaka ny fanehoan-kevitra eto amintsika raha nambara ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa amin'ny mpanajany ny lalana velona eto amintsika no tokony hanatanterahana izany. Demokrasia topilasy tovavy dia ny fianona ny vitsanisa raha misy azo raisina amin'ny zay zavatra ny resana.
fa zany demokrasia zany dia tsy hoe nivitsanisay ihany no mafaka miteny fa ny fanajana ny safidim-bahoaka algovalato tao voalohany teo dia zany fotsiny demokrasia raha tsy zany dia fanjakany bango no zavatra misy amin'ny toerana sy tana anankiray ny fanajana ny maranisy sy ny fidim-bahoaka dia fototra amin'izany sin'izany demokrasia sy firenentam-dalàna zany ary ny fihainoana ihany koa ny vitsanisa raha misy osikevitra mba hampandrosoana firenena satria firenena manjika teny iombona atsika ny fananana azy dia resina ampitiavina ihany koa zany rehetrarehetra zany. Nofaranana tamin'ny fametraha-mboninkazo teo amin'ny tsangam-bato fahatsiarovana ny nahalava ny colonel Richard Ratsimandrava ny fotoana tamin'ity androany ity teny Ambojatovo ambony. Nandiso ny filazana fa misy ireo karazana fitaovam-piadiana mahery vaika sy mercenaire nampidirina antsokosoko tao Nosbe ireo tompona andraikitra amin'ny filaminam-bahoaka tamin'ity androany ity. Fanakorontanana saim-bahoaka no misy raha fanazavana azo Henri Flore. Anisan'ny vaovao eno sy ny paritaka teny anivo ny tambazotra serasera tatoato ny vaovao mahakasika ny fisian'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy ireo karazana mercenaire izay nampidirina antsokosoko tao Nosbe Elville. Androany nandritso izany filazana izany teo anivony mpitandro filaminana raha nanontany ny mpanao gazety teny Ambojatovo. Zavatra tsao afafy zany fa hoana moa tompoko lahy sy tompo vavy no ampidirana fitaovam-piadiana dia miditra fotsiny salama zao zavatra tsy mety zany ary indrindrandrindra zany hoe mercenaire na hoe mpikaramanady zany izay ho tonga aty amin'ny sistantsika zavatra sy dia maripototra ny zavatra salama zany fa fanelezana tsao ary io moa ndre matoa ministry ny filaminam-bahoaka afaka mitondra fanazavana misy kokoa mikasika zany. Misy ireo mercenaire agny filazana azy niditra fitany amin'ny faritry Nosbe iny. Fatatsika tsara fa ny aéroport Nosbe ihany no voafidy ahafahana mare touriste eto Madagasikara. I touriste tonga Nosbe dia tsy mahazo mihitsy mifindra aty amin'ny tany lehibe na aty amin'ny Grande Terre. Tsy nisy hatreto aloha ny mpananobohatra ny eritreretina ho tonga na ny fitaovam-piadiana nampidirina tao. Entina andemena ny saim-bahoaka fotsiny zany ary eto zahay dia miantso ny vahoaka ray manontolo tony. Ankilana nanamafy ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmeriam-pirenena fa vonina ifanatsaha amin'ireo mercenaire mety ho tonga eto ny mpitandro filaminana malagasy raha toa ka misy alem-panahy mahakasika izany. Manana tafika tsara ofana sy tsara fe ny eto Madagasikara, manana mpitandro filaminana mirahina tokony tsy misy mampanahy zany ary mampomeza ny resaka zany hoe mercenaire ho tonga eto izay tonga izy raha misy te handeha tsy problème aminay mba fatarina ihany angeny ny voan'ny tsirairay izay rehetra zao samy niandratra ny amin'ny école de guerre tany ivelany ny rahana tamin'ny olona rehetra dia mercenaire firy no ampitahotra eto zany fa tsisy atahorana zany mihitsy fa ampidirina fitaovam-piadiana zany mety isy ohatra mety anakevitra anao an'izany fa tsy ho tafiditra zany satria hafa ny lazaina ny teo aloha no miteny hoe nisy fitaovam-piadiana ampidirina tsokosoko tamin'ny 2024 sy nefa fitaovam-piadiana izay navidiana tamin'ny volam-panjakana LFI 2018. Ankoatra izay nampitandrina ireo miantso ady amin'ny mpitandro filaminana ihany koa ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana mba hampisahatra izany avy hatrany isian'ny filaminana ary tsy isia ny fampiasan-kery raha toa ka misy ny fioram-pefy eto amin'ny tany sy ny firenena. Trano 700 tafo eo ary ponina manodidina ny 2,000 no tandomindozona eny ambanin'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao raha nabaran'ny BNGRC tamin'ity androany ity. Nidina ifotony nanao fanentanana azy ireo ny tompona andraikitra Henri Flore. Taorian'ny fanadihadiana sy ny fitseria no tanterahany teo anivon'ny BNGRC teny amin'ireo toerana avo teo Antananarivo renivohitra indrindra fa ny eny ambanin'ny Manjakamiadana. Tandindinin-doza tanteraka ireo vahoaka sy ireo trano eny ambanin'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fanadihadiana izay natao manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 metatra ambanin'ny tany no nahalalana fa efa miharatsy ny toe-java-misy eny an-toerana ka mampanahy ny amin'ny mety fiotsahan'ny tany sy ny vato noho ny fahabetsahany ireo tsakorina ankehitriny. Dia hita tao anatin'izay fa ambanin'ilay tany io zany misy bolongam-bato dia mifangaro tany izay vato avy amin'ilay fahalovana any hoe ilay vato fototra zany efa azo lazaina hoe meloa dia
nisan'ny zava-doza ao anatin'ilay izy rehefa mibetsaka ny orana dia miara mikorisa ilay atahorana mety isin'ilay vato sy tany miara mikorisa eo ambonin'ilay vato fototra. Dia ny fambara ifotony zany na hoe indicateur d'alerte local zany natonga anay nanao an'ilay fanairana faobe zany ho an'ny ty faritra ty dia fahitana hoe efa misy rano hita maso mitsika zany eo ambonin'ilay vato fototra na eo amin'ilay tany izay ambanin'ireny trano ireny. Raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny BNGRC hatrany manodidina ny 10 taonina ka hatramin'ny 20 taonina eo ireo vato ahena hienjera avy any ambony. Ponina maro no tandindindoza araka izany ny amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany ity raha ny fanazavana hatrany. Raha ty version ouest ty eo amin'ny 700 tafo eo no azo lazaina hoe mipetraka exposé ngamba raha maromaro ny mialatsiny amin'ilay teny frantsay exposé amin'ilay risque-na glissement de terrain. Io mety ary ambony fa ny ety ambany koa zany. Ny ary ambony ny korisa fa ny ety ambany iaran'ilay fikorsana. Zay ny tafiditra ao anatin'ilay 700 tafo. Fa tsy ty ihany nefa fa ny version est iny amin'ny iny Antsaondra ary ambadika zany. Reny mbola ao anatina zone risque daholo. Donc zany ny concerné zany na lay iaran'ilay fanairana dia ny version rehetrarehetra eo amin'ny colline Manjakamiadana, est, ouest ary sud. Raha ny tafany fanaovana tamin'ireo mponina teny an-toerana androany izay tsy mety alina sary, efa maro amin'izy ireo no mitady trano hifindrana, hisoroana ny mety loza hitranga. Ao ihany koa ireo misafidy ny hifindra amin'ny havana, fa ao ihany koa ny safidy ny hijanona eny an-toerana hatrana raha toa ka eny ny tranon'izy ireo. Efa misy ireo toerana maromaro ahafahana mandray ireo olona izay vonona hifindra raha ny fanazavana. Ataontsika hoe évacuation tsy zavatra mora zany. Tamin'ny herintaona isan-taona dia misy ny tranorodana nanafozana ain'olona maro. Ny adidin'ny fitondram-panjakana amin'ny alina ministera amponina dia mikaroka toerana ametrahana azy. Ny ministera amponina dia manana toerana maro ametrahana azy. Eo zany ny Antananarivo renivohitra dia ny Ambodinosotro izay raha ny commune io ny Lerosato. Eo ny any ivelan'ny faritra Nalamanga ihany fa somary mandeha lavitra dia ny Karefo sy ny Andranomafeno zany misy azy. Amin'izao fotoana izao koa fitondram-panjakana dia efa manana an'ilay stratégie anankiray ilay hoe désengorgement total ny Antananarivo dia afaka ihany koa zany ireo olona mipetraka eny ireo dia amin'ny tranona lesahana teo iny dia afaka alefa makany tsiro manodidina satria ihany zany efa atao site communautaire anankiray vaovao. Androany nametraka ireo senamena mba hanerina nisy an'ireo mponina eny an-toerana fa efa loza miatra ny fiotsahan'ny tany ireo tompona ndraikitra isan-tsokajany. Tonga nijery ny zava-misy sy nanao fanentanana teny an-toerana ny BNGRC, ny commune, ny district, ny ministeran'ny mponina ary ny sampana mpamonjy voiny. Aorian'ny fanadadiana izay ataon'ny PAC no fantatra mazava nisan'ny mpiasan'ny faditseranana voasarengotra amin'ny ilay raharaha volamena amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny tale jeneralin'ny faditseranana fa maro ny fepetra irosony hanamafisana ny fanaramasony sistan'ny Madagasikara. Miantarandriana io. Taorian'ny fahatratrarana ilay volamena milanja 3.75 kilao. Mandeha amin'izao fotoana izao ny dingana fametrahana ireo fepetra maro entina namafisana ny fanaraha-mason'ny sistan'ny Madagasikara. Isan'izay ireo fepetra eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny infraction hita teo aloha dia anatin'ny fandefasana fret na fandefasana amin'ny avion commercial reny. Ty moniscar ity izay tratra hoe amina vol privé le izy dia ny fanatsarana no atao. Ny fanatsarana atao zao ny formalité ohatra au niveau ny vato dia hitantsika ngamba fa miova zany hoe ny aviation générale dia tsy manao départ avy any amin'ny aviation générale tsony fa tsy mandeha aty amin'ny parking zay hita maso eo ny avion ho stérilisation atao misy formalité ny varavaranao ivato dia nisy 7 ambin'ny folo ny accès nandekina akany amin'ny tarmac
dia io efa natomboka tsy tamin'ity katy ihany fa nanomboka tany amin'ny mois de septembre octobre tany amin'izay nanapahana hoe tokony ahena ny accès makany amin'ny tarmac zay porte zay accès zay ilaina ihany no sokafana dia ny sasany zany nakatona daholo efa anatin'izay processus zay. Ankoatra izay hamafisina ihany koa raha ny fanazavana ny fanaraha-maso ireo sambo maro mivezivezy amin'ny sisitany iny tafiditra amin'izany ireo sambo madinika. Zay koa nisy mesure niraisin'ny fahatseranana amin'ny fanaraha-maso koa nireny bateau de plaisance reny satria niresaka teo hoe ny infraction hita taty amin'ny fahatseranana dia taty amin'ny vol commercial. Nisy atsika teo tamin'iny vol privé dia tsy tokony hoe hiandry indray fa mba mianticiper hoe ahoana koa raha reny sambo kely satria ny sistantsika lava dia lava on a 2400 km de côte nefa tsy voatery misy autorité daholo reny sistany reny dia misy vao natao fametrahana ny bordereau de suivi de navire ho an'ny bateau de plaisance zay sambo kely na catamaran sy sambo kely reny zany zay mety hoe miacoster quelque part any izy dia tsy fantatra inona ny zavatra mety ampidiriny anatin'iny vira mba ahafahany ny reny bateau de plaisance reny midéclaré 48 heures alohan'ny tongavany dia mba atorony misy déclaration zay ao amin'ny portail d'information de douane ao mba ahafahana manaraka an'zareo hoe ary misy sambo iantona sambo kely dia aleo atao contrôle. Tao anatin'ny taona maro raha ny antotanisa misy 520 ireo tranga sy fanarahan-dalàna tratran'ny fahaditsiranana ary hatramin'izay alefeny amin'ny banky fohiben'ny Madagasikara avokoa ireo volamena tratra. Mikasika ity fanondranana antsokosoko ity kosa efa vita ny fanadihadiana notontosain'ny teo anivon'ny douane ka aorian'ny fanadihadian'ny PAC na ny pôle anticorruption no ho fantatra mazava ny isan'ireo mpiasan'ny fahaditsiranana voasaringotra amin'ity raharaha ity. Firaisana tsy kombakomba tamin'ny fanondranana antsokosoko volamena no andraisan'ny fitsarana malagasy sy ny fanonona ilay orinasa any Dubai ho tompon'ny entana araka ny nambara minisitry ny fitsarana tamin'ity androany ity miantarindriana efa. Taorian'ny filazan'ny orinasa Parpia Gold and Jewels Trading LLC any Dubai fa azy ireo ilay volamena milanja 3.75 kilao avy eto Madagasikara naondrana antsokosoko tany Afrika Atsimo. Androany namafisin'ny ministry ny fitsarana fa antony fitoriana ity orinasa ity ny aiainy amin'ny mety ofisina firaisana tsy kombakomba tamin'izy ireo amin'ity raharaha ity. Ny zavatra mitranga aloha fa fantasinareo fa misy an'ilay hoe société milaza azy ho tompony tany a Dubai dia raha milaza azy ho tompony izy dia efa mazava fanazavako teny amin'ny ministera ny fitsarana. Raha ohatra izy milaza azy tompony dia ny dikany zany izy piray tsy kombakomba na tokony antoka mihitsy tamin'ilay volamena nandeha tikatra Madagasikara dia ny fanapakevitra fitondrana aloha dia hitory azy koa zahay dia ho hitantsika eo ny tony. Itsankilan'izay manoloana ny fitarainana maro tonga eny amin'ny fitsarana nambaran'ny tony mpampanoa ambony eo anivon'ny fitsarana ambony eto Antananarivo fa isy ny fomba fiasa vaovao apetraka. Isy ny servisy accueil izay atsangana io tena zava-dehibe mihitsy satria ahafahan'ny olona rehetra izay manandrara eo anivon'ny fampanoavana ambony mahafantatra hoe aiza ho aiza ny dosieny ary za zavatra zany dia ataontsika ny tenako zany sy ireo mpiara-miasa amiko dia hiezaka arak'izay azo atao mihitsy hanafaingana ny raharaha indrindra ireo misy vofonja zany satria anisan'ny mampimenomenona ny olona ny fahaelany fikirakirana ny dossier. Procédure zany misy lave fa tsy vetivety fa tsy fahalalan'ny olona le procédure mahatonga azy mieritreritra hoe ela be ny dossier voatsaraina fa tsy ela be akory ny dossier voatsaraina fa le procédure zany no afanjanany zany hoe hoarahana ny standard de service zany ahaingana ny fikirakirana ny atotran-tantsona rehetra indrindra fa ny eo amin'ny fampanoavana zany dia anisan'ny tanjona lehibe izay mampetrany izay hoe fanafainganana ny fikirakirana ny dossier zay. Androany no notontosaina ny fianianana sy ny fametrahana ofisialy amin'ny toeran'ny tony mpampanoa ambony eo anivon'ny fitsarana ambony eto Antananarivo. Lafa mavaoafa kosa indray dia marisarisan'ny fahatongavan'ny mponina amin'ny famenona ny anarany ao anatin'ny registra molavolana-ny karapokotany vaovao. 80 isanjaton'ny tokatrano no nanao izany raha ny fanadina dao teny anaty azo isotry ivresha. Tokatrano mandidina ny 300 amin'ny 900 eny anaty azo isotry hatreto no efa tonga teny anivon'ny fokotany. Nameno ny anarany ankonany anatin'ny registra amolavolana ny karapokotany vaovao. Maro ny antony tsy mampavitrika ny mponina araka ny fanazavana. Voalohany tsy fahafantarana ny mazava-dehibe ny karne pokotany vaovao. Tamin'ny
latsinainy no nanomboka ny fanaovana azy dia mifarana ny 22 février baiko azo dia eo amin'ny telonjato zao no azo atao hoe efa retompananaovana azy ao ilay olona zany raha vao misy zavatra atao mihitsy zao dia resaka fanampiana foana mibosesika ao anatin'ny saina inona hoe azo inona izy azo inona tsy rehefa azabaina aminy hoe ahazo amin'ilay carnet mpanjakana zay ry zareo raha efa mandeha ny asa momba izay eny anivon'ny fokony tany maro tsy mbola misy ny fandaminana mipetraka ho an'ny fokotany antetezana voany voalohany anatin'ny boriboritany voaloha ka mampametra-panontaniana ny mponina eny amin'ny toerany. Efa atao publicité foana alika amena manjery hoe engavina ny ray fianakaviana mba natany fokotany mba hanao ameno ny mombamomba anazy dia nefa ny atao fokotanynay mbola amin'izao le izy mbola tsisy moana le carnet dia izay nefa manontany amin'ny taneteko dia tsisy hoe vateny ny mahafa. Manday an'ilay mombamombanao dia le carnet taloha alaina dia apotsy dia iny ny adikan'zareo amin'ny taratasy entiny mandeha tety amin'ilay zafantsara. Misy faritra 10 zany hoe voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy dia mbola sotonany amin'ilay faritra amin'ilay misy an'ilay anay. Mialohan'ny rosoana amin'ny digitalisation ny carnet mipokony tany tsy maintsy mafeny mombamomba azy anatin'ny rejistra ny isan'ny tokantrano ahazoana ny tota-kivitra mazava. Ny fahazony io no antoko ny fahombiazan'ny famolavolana ny carnet pokotany vaovao izay ahafahana mandrindra teboka maro toy ny fanampiana sy ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana nandritra amin'ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Manakaiky hatrany mpanjifa ny orinasa Telma androany nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Telma Shop fahatelopolo eto Antananarivo izay eny Iavoloha. Isan'ny tolotra samihafa hita eny amin'ny toerana io nasana. No ny fangataham-ponina amin'ny distrikana Tsimondrano ny anampiana isa ny Telma Shop nosokafana androany ny Telma Shop fahatelopolo eny Iavoloha ho fanakekezana ny mpanjifa. Amin'izao fisokafana androany izao ao anatin'ny Saint-Valentin koa tsika izao dia hitan'ny olona ato zany ny tolotra ahafantarana ny Telma en téléphone ny gamme max moa zany ny téléphone vaovao amidin'ny Telma amin'izao izay azon'ny olona jifaina manomboka amin'ny vidiny 7,3 ariary. Nanomboka tamin'ity androany an'ity koa misy tolotra vaovao ho an'izay olona zatra mampiasa ny First dia misy ny offre First plus ny tenenanay azy manomboka amin'ny 4 ariary abonnement izy io dia azahoan'ny olona zany 300 minutes 200 minutes d'appel vers tout opérateur, 300 SMS vers tout opérateur, 1 giga d'internet, 5 minutes d'appel international zany hoe fa ao anatin'io gamme io daholo zany zavatra rehetra ilain'ny olona manomboka amina 4 ariary. Misy ny tolotra samihafa sitrahan'ny mpanjifa izay tonga eny antoerana. Afaka hitan'ny olona ato daholo ny tolotra Telma rehetrarehetra, ny mobile, ny internet, ny M-Balika, hitantsika ato ihany koa ny tolotra M-Vola rehetrarehetra zany dia afaka manandrana ny tolotra Telma rehetrarehetra ny olona ato amin'ity shop vaovao. Aty ihany koa hitantsika aty ny carte Visa M-Vola izay misy promotion izy amin'izao ny frais rehetrarehetra moins 90% zany. Koatran'izay ny tolotra M-Balika zany ary ny tsy adino isaky ny vidy telefônina ato amin'ny Telma nareo dia mandray anjara amin'ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Ito hiatrany ny fanomezana fahafampony mpanjifa hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Telma. Anaraka tokavatra izay isika mialohany idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy. Avec Telma, offrez plus. Offrez le maximum de tendresse. Des bonus cadeaux vous seront offerts tendrement pour tout achat du téléphone de votre choix. Rendez-vous en Telma Shop. Pour chaque téléphone Telma acheté, un arbre sera planté. Telma, Safid Koumaitsu Malagasy. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM.
Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Eo am-pandiniana ny olana misy amin'ireo syndika ny mpitsabo mpanampy ny ministera raha ny fanazavan'ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Ho fanamafisana ny fiatrena ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 kosa indray dia fitaovana fitsaboana sy kojakoja medikaly izay mitetina €500 no fanomezana avy amin'ny gouvernemanta Allemana amin'ny alalan'ny GIZ ho an'ny gouvernemanta malagasy ny alarana evison. Rehefa nitokana nandritra ny fotoana maro androany nitondra fanazavana mahakasika ny fahamahana ny olana na tonga nietsika fitokonana izay nataon'ireo mpitsabo mpanampy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Kasika ny atao hoe fitakiana izay ataony ny syndicat moa zany ny tena marina paramed dia tsotra ny any teniko efa intelo na eno an'ilay fangatahana voarely izy avy aloha ny ministera mba andamina an'izany ary isika dia tomina andakotsika avelakotsika mba hiasa satria izay ny tena zava-dehibe ankehitriny. Mitovy amin'ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19 ihany hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny fitsaboana ilay souche mutante. Ny vanim-potoana ny ririna no tena mora miparitaka ny virus. Nametraka pekady nasionaly hiatrehana izany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka fiara-miasa eo amin'ny Allemana sy Madagasikara. Fitaovam-pitsaboana sy kojakoja medikaly mitetina €500 ny fanomezana avy amin'ny gouvernemanta Allemana amin'ny alalan'ny GIZ ho an'ny gouvernemanta malagasy. Namafisin'ny mpiara-miombonantoka fa ny fangararana amin'ny fitantanana sy ny fitsinjarana ny fitaovana no takin'izy ireo. Isan'ireo firenena manampy betsaka ny Madagasikara ny gouvernemanta Allemana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny famatsim-bola apetraka amin'ireo tetikasa maro. Entre autres 3,5 millions d'euros pour l'appui aux petites et moyennes entreprises. Mitentana telo faingo dimy tapitrisa euro ny fanampiana nomena ho an'ireo orinasa madinika izay ao anatin'ny fahasahiranana. 2 tapitrisa euro ho an'ny tetikasa izay natolotry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona izay sitrahan'ireo mpamboly madinika. Ankoatra izay nisy ny fanampiana ny ministeran'ny angovo amin'ny fanaovana ny numérisation. Eo ihany koa ny fanampiana amin'ny fitaovana fitsaboana toy ny concentrateur d'oxygène sy ny kojakoja medikaly. Des appuis bien ciblés, des produits de première nécessité à la CEA. Namafisin'ny masovoan'ny Republikan'ny Allemana ny fanohanana atran'ny firenena malagasy amin'ny fampandrosoana. Tontolon'ny fitrandrahana kosa indray dia ny tsy fisian'ny taratasy mazava mahakasika ny fitrandrahana no antony tazomana ireo vato tao amin'ny tanànan'ny Mahasoa Atsimo faritra Iorobeny sabotsy lasa teo raha ny fampitam-baovao voaray. Ny vorina taorinan'izay ireo mpisehatra rehetra gaitao Andriasilavo. Taoriny ny fitazonana ireo vato kristal milanja 20 taonina sy 40 kilao ny sabotsy lasa teo tao amin'ny tanànan'ny Mahasoa Atsimo faritra Iorombe. Nisy ny fivoriana sy fionana hitatiavana vahaolana manoloana ny fitrandrahana ao an-toerana. Araka izany, apetraka ny boky manokana ampiasaina ahitana ny momba ireo mpividy vato sy ny momba ireo vokatra azony. Hatramin'ny sandan'ny tamberim-bidy sy ireo régisseur nandray izany. Atsangana tsy ho ela isaky ny distrika ihany koa ny sopy voatokana ivarotana sy ividiananareo arenan-kibony tany ao amin'ny faritra Iorombe ka samy sitraka ny tamberim-bidy avokoa ny commune sy ny faritra. Azo ambarako zay zany ny fivoviatao ny fanapahatao mba sy isian'ny sy ara-dalàna fa ialana sina araky ny fanapahana tao zay sagnaraky an'izay fa raha tapaky ny maro zay ary amoahana arrêté régionaly
anazy koa zay da mamoaka fepetra statika siky madangolo mahafinaritra asitrahiko izay magnaraka anao magnaraka adalana aminay mety de mety aminay ny fampisehoana an'io boky io mba hahafantarana ny fandehan'ny mpividy vato sy ny mpivarotra vato handeha amin'ny ara-dalàna. Angatany tompona andraikitra any an-toerana ny ametrahana fitsinjaram-pahefanana tena izy. Eo ihany koa ny fametrahana ny fitaliavam-paritra amin'ny sanany arenan-kibony tany ao Iorombe na eo aza niezaky ny fitondram-panjakana miankina amin'ny fiaraha-miasan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ary ny olom-pirenena tsirairay avy no hatanterahany vina fampandrosoana any amin'ny faritra. Iroso amin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa eo anivon'ny universitéan'ny Tomasina manomboka rampitso ary anao fihetsiketsehana manoloana ny Brown filohan'ny université hitaky ny karaman'izy ireo izay rovolana tsy azo fanadina. Nivotra nadritra ny fivoriam-be ny syndicat du personnel administratif et technique eo anivon'ny université ny Tomasina Androanomaraina ireo fitarainana maro samihafa mahakasika ny fahatarana amin'ny fandoavan'ny fanjakana ny karaman'izy ireo. Misa 720 sy 900 ireo mpiasa mampiodina ny raharaha izay miandraikitra ny asa amin'ireo université mpanjakana miisa 4 ao an-toerana izay samy ao ambany fitantanan'ny université ny Tomasina avokoa dia ny ao Barikadimy Tomasina Renivohitra, ny ao Fenorivo Atsinanana, ny ao Ambatondrazaka ary ny ao Vatomandry izay tsamy mbola tsy naray ny karamany avokoa. 4 Desambra zay nandray vola farany. Androana efa 4 février efa 10 ngamba raha sy diso efa 2 mois mahery zay sy nahazo vola dia izay ihany tena antony nanaovanay ty zay sy mitady zavatra maro vola ny tadiavinay izahay tsy mpanao politika so de misy matahotra hoe ambadika anareo koa mpanao politika sy manao politika zahay manao an'ity zavatra ty fa ny fangatanay dia atoro aminareo manapahefana rehetra Tamatave na ny Antananarivo fa université ny Tamatave ny mpiasa ny université ny Tamatave de mbola sy nahazo vola 2 mois. Maro ny fitarainana akato ny zanakanay voaroka l'école ny zahay misy sy mihinan-kanina anatin'ny 2 jours 3 jours mangataka 50 000 amin'ny président syndicat ka izay zany tsy izery fosiny amin'izay zavatra zay. Hetsika syndikaly no atao ary efa nandefa taratasy fahafantarana aty amin'ny ministera foibe ireto mpitolona ireto mahakasika ny fijerevana manokana ny fandoavana ity karaman'izy ireo ity. Tafiditra ao anatin'io hetsika ity ihany koa mahakasika ireo tombontsoa izay fameno amin'ny vatakaramany ny tsirairay. Ny safidy ny anao fitokonana maharitra izy ireo raha toka hanao be marina ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana trano. Ny fetrany aloha de sisy ny fetrany raha sy azo ny fangitahitanay zay. Tokona zay na misy 4 mois tsy maninona. Aleonay mitokona mipetraka toy zay andany vola ndeha efa vezivezy akeo nefa sisy vola. Mipetraka zay. Anatin'ny 4 mois zany vao azo vao tanteraka ny fangatanay de zany zay après zay. Izay korsy hoe azo ny zavatra angatanay de mbola anao an'ity zavatra ty ihany sy mety le izy. Aleo ihany mampandehanana ny raha ny université raha azonay zavatra angatanay. Feno ka, feno complet, hatramin'ny indemnité de technicité, hatramin'ny indemnité de fonction, hatramin'ny nino feno azonay amin'io karama io. Fa soko tambazana ity misy 500 000 kely fosiny menao de mesa. Non. Ankoatra io, mamofompofona fitokonana hafa ihany koa ny eo anivon'ny lafy ny fampianarana. Misy ireo rindran-damina niova eo amin'ny fitsinjarana ny vatim-pianarana ho an'ny mpianatra, mandrato fianarana eo anivon'ny université ny Barikadimy, ka mampisy fahatarana mambolana maro ny fandraisana vola atao vatsy, izay miteraka fememenonina ho an'ny tsirairay, indrindra fa ho an'ireo lafitra ny ray aman-dreny. Ahena ny pitikafo ampirehetra ny fitakian'ireo mpianatra araka izany, izao fitokonana ataon'ireo mpandraharaha eo anivon'ny université ny Barikadimy nanomboka rapitso izao, na dia tsy misy fandraisana, ary tombontsoa aza ny hetsiky ny rotonta. Ampitombona amin'ny alalany tetikasa maro izay vatsy ny USAID volany tetikasa REPS izay fitehirizana ranorana ampiasaina amin'ny fotoanany maintany Gaëtan Andriatsila. Nataony andrana fametrahana REPS na ny réservoir d'eau enterré Plaine des Sables any Antsimony Nosy iadina amin'ny tsy fampiny rano. Tetikasa nanamboarana tahirin-drano milevina ny ambanin'ny tany mahazakatra ny amin'ny 500 sy 700 metatra toratelo ka azo ampiasaina sy sotroina avy hatrany.
C'est une innovatrice qui est très importante pour le sud de Madagascar où zava-baovao manandanja ho an'ny atsimo-nosy izy mahatambany amin'ny fisitrahana rano madio tsy misy afa-tsy ny 1.7 ponina no manana fahafahana isitraka rano madio sarotra ny mametraka lavadrano tsotra aty Androy misy vato betsaka ambany nappe phréatique arak'izany tsy afaka ataony mametraka lavadrano ho an'ny faritra sasany ity zava-baovao ity no ahafahana mitazona ny rano avy amin'ny tafitrano ohatra amin'izany ny sekoly permet de recueillir l'eau de la pluie à travers le toit d'une école par exemple. Na eo aza ny ahitany sy ny hafanana tsy hiaina velively ny rano ao anatin'ilay bassin raha ny fanazavana. On fait un grand trou où on met une manao lavaka lehibe apetraka ny labasy fenona fasika rehefa tonga ny orana ka milatsaka amin'ny tafitrano dia filtrena ary miditra ao amin'ny rips miaraka amin'ny fasika madio ny rano ary voaro amin'ny valanaretina samihafa mila rotsakorana ahafana mampandeha io lavadrano io. On a besoin de la pluie pour faire fonctionner cet système. Miaraka amin'ny tetikasa maro rips maromaro no ahorona amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha tsy hifina tetikasa fa tsy ny USAID vola ny tetikasa maro ka ny CRS na ny Catholic Relief Service no mpanatanteraka fototra. Ny faritra atsimo andrefana sy Androy no anatanterahana ny tetikasa maro ary anampy ny mponina mahery ny 7,7 sy roetsy any an-toerana. Lafa mavao hafa kosa indray dia ny fanjakan'ny olombitsy amin'ny fanafarana entana avy any ivelany no isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hoy ny ATC izay ivondronan'ireo fiarabe mpitatitra entana. Io ny nasaina. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny. Nanambara ny fivondronan'ireo fiarabe mpitatitra entana na ny Association des transporteurs camionneurs Androany fa noho ny fanjakazakan'ny olombitsy amin'ny fanafarana entana avy any ivelany no isan'ny mahatonga izany. Izy ireo izay maka ny entana eny amin'ny Seranan-tsambon'ny Thomas na mahita ny zava-misy eny fotony. Eo zany manodidina 7 taona 20 taona teo entre 80 ariary 85 ariary io. Zay ny frais avy any par kilo avy any Thomas na makaty Tana. Tsy de nisy mihitsy zany ny fretina camion niakatra fa mifanohatra amin'izay ary amin'le be da be le fifaninanana amin'le asa zany tsy maharaka ny tolotra ny Tana dia misy ny midina tampoka le frais fa le resaka monopole zany no tokony ho jeren'ny commerce akaiky hoe nahoana moa io rakoto ihany no afaka manafatra vary, nahoana no rakoto ihany no mividy no manao ny siramamy na manao ny lafarina, any zany ny bazin'io. Ankoatra izay nienatra amin'ny 500,000 ny entana no taterina vokatry ny fikatona sistany. Dia ianao zao raha ohatra ho an-tamatavy tokony manana valin-entana kely ianao midina any, tsisy tsony reny. Ianao raha andeha ho any Morondava tsy misy tsony zany resaka hoe miaka midina fa lasa retour foana mibetsaka na ale foana. Fidiram-bolan'ny camionneur aloha zany zao ny resaka transporteur poids lourd tena hoe sérome. Ohatra ny juste hoe malony karama zay miasa rehetrarehetra satria na voyage ataony ange au lieu de anao ohatra izy hoe 5 voyage izy ny par mois na 8 voyage dia lasa 50% zay voyage. Dia lasa hoe ianao zany ny tanjonao mba miandry ny fisokafany. Hatramin'izao zany eto mbola miakatra hoe isokatra amin'izay le confinement fa raha vao midy fotsiny sisy tany dia efa tsisy zavatra atao mangeto fa entana local fotsiny ifamezivezeny eto. Isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny tsy fampindreo conteneur ampiasaina ka mampanano sarotra ny famoahana ny entana amin'ny Seranan-tsambon'ny Thomas na raha ny fanazavana hatrany. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fambolekazo ho an'ny mpianatra rehetra manerana nosy teny Ambomanga rovany ivony izany izay nitaria ministry ny fanabeazam-pirenena sy ministry ny tontolo iainana. Io ny nasaina. Nampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fambolekazo mba hanana ny zaraka malagasy toe-tsaina tia mikajy ny tontolo iainana. Araka izany anatanteraka fambolekazo avokoa manomboka izao ny mpianatra rehetra araka ny nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena.
Androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izay fambolekazon'ny mpianatra izay teny Ambohimangarova izay niarahany ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Ny fambolekazo dia ao anatin'ny programa fampianarana eny amin'ny sekoly ao anatin'ny curricula ary ny manerana ny Madagasikara no tianana izany tika zay zany dia tsy maintsy mamboly azo zany ireo ankizy ireo ao anatin'izany fandahana izany dia eo ny resaka fambolekazo fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fanabeazana an'ireo zandry zanaka ireo mba izy ireo no lasa mahasoavoana ambasador ihany koa ny anatin'ny fiarahamonina any. Ilaina ilay fanomanana taranaka vanina ary manana an'ilay conscience environnementale na hoe fandraisana andraikitra ara-tontolo iainana tian'ny kely mba ahafahantsika manova zany ny fifandraisantsika amin'ny ara-tontolo iainana. Nosafidiana manokana ny zanakazo zanatany satria zava-dehibe loatra zay fambolekazo ihany koa zany izay safidin'ny zanakazo ambolena izay. Isy ny tany zanakazo apetraka isaky ny faritra ary anetanana ireo mpianatra amin'ity taona ity ny fambolekazo ifanaraka amin'ny abaka misy azy ireo ary anomboka izany manodidina ny sekoly. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny hoe mpianatra iray hazo iray. Tsy mitsambitombo ny vehivavy malagasy mivelatra manodidina ny sehatry ny siantifika manohana ny Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny vehivavy siantifika ny UNESCO Antony nametrahana ny tetikasa STEM Ivrijar. 7.3% ny vehivavy malagasy no mivelatra manodidina ny sehatra siantifika araky ny antotanisa farany avy amin'ny UNESCO. Ambony ny tara oharina amin'ny taremarika ankabeny maneran-tany saingy betsaka ny ezaka andrasana. Miainga avy amin'ny fiarahamonina ny fanohanana ny vehivavy malagasy hiditra lalina amin'ny taranja sy ny sehatra asa ara-tsiansa. Efa misy vehivavy iray misafidy ny amin'ny taranja siantifika efa tonga dia tsy hanambady zany na hoe tsy teraka zany satria antsika mbola anisan'ny tena hoentsika lanja tsy diso ny fanomezana taranaka ary rehefa mianatra izay indraindray tady valinao nefa zany tena mahazo atao tsara mampiaraka ny resaka fianakaviana sy ny resaka fianarana ny fanohanana avy amin'ny ireo olona akaiky anazy zany anisan'ny sakana voalohany rehefa ao mihitsy tsisy toany hoe toy izy ny fianarana dia eo izy dia efa manomboka mety hoe mijanona. Manohana ny Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny vehivavy siantifika ny UNESCO na ny sampandraraha momba ny fanabeazana sy ny siansa ary ny kolotsainy. Tafiditra anatin'ny programa napetraka anamafisana ny fidiran'ny vehivavy anatin'ny tontolon'ny siansa ny STEM. Taranja efatra lehibe izay nofaritan'ny UNESCO fa ilaina fijirena manokana, indrindra ho an'ny vehivavy hikasany hivelatra anatin'ny tontolon'ny siansa ny voarakitra anatin'izay. Doatin'ny STEM dia fanalavana le STEM dia fampiantsika hoe science, technologie, ingénierie et mathématique. Ireo anaky efatra ireo zany dia isany tokony hiroboroboana ary tsy sakana ho an'ny rehetra na lahy io na vavy fa saingy hita kosa ny hoe marefirefy kokoa ny vehivavy marisarisa moa zany tena marina amin'ny fidirana ao anatin'io sehatra io. Dia izay ny antony andehanan'ny UNESCO hoe ampiroboroboana kokoa io sehatra io mba andraisan'ny vehivavy antsara. Androany fa 12 ny volana febroary ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy siantifika. Ankoatra ny fanamariana ny andro mpankalazana, tontosa androany ihany koa ny fizarana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpianatra sy ny maro hafa, nandray anjara tamin'ny fifaninanana ny arahana tamin'ny UNESCO, ao anatin'izay fampivelarana ny vehivavy sy ny siansa izay. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tratran'ny polisy-pirenena tao Antsirabe ireo jolahy miisa 7 nanafika fokontany maro tany antoerana. Sarina tamin'izany ihany koa ireo entana alatra niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika KOLTV Antsirabe. Nitrangana fanafiana amin'ny tapendiana intelo metona teto Antsirabe renivohitra ny 12 volana Desambra 2024 sy ny 9 volana Janoary 2024 lasa teo teny mifokotany Ambomena ary teny mifokotany Ambomanabe ny 10 volana Janoary 2024. Vola matapitrisany sy entana maro no azon'ireo jolana nandritr'ireo fanafiana ireo. Nametraka fitoriana teo anivon'ny polisy-pirenena eto Antsirabe ireo olona voaroba ka nanao ny asany avy hatrany mpitandro filaminana. Ndroso tamin'ny fikarohana ireo olon-dratsy ka tratehaka tamin'izany ny tovolahy iray ary nanoro ireo namany marobe nahitana vehivavy sy lehilahy izay efa tambazotra mihitsy. Nametraka fitoriana eto anivon'ny service régional police judiciaire ireo voatafika ireo maromaro ny entana very misy telefona, télé, misy vola ka ndroso tamin'ny investigation izay ka nanao réquisition ny telefona izay very tamin'izany fotoana izany ka fantatra fa
any Ambohimalaza ny olona nampiasa azy. Nidina tany an-toerana izahay ary tratra tany ilay olona nampiasa azy izay nilaza fa novidiny tamin'ny Andry. Rehefa natao fanadihadiana dia niaiky Andry fa nandray anjara tamin'ireo fanafiana rehetra voalaza teo aloha ireo ary nanoro ny namany. Nirosy tamin'ny fisamborana ireo namany izay ka roa ny namany tratra ary misy olona 3 hafa natratrarana an'ireo entana halatra zany no tratra ao koa izay marina fahitana an'ireo olona voatafika ireo. Misy ihany koa vehivavy anankiray izay atao hoe Vola sy lehilahy anankiray atao hoe Dolia izay mpiara-miasa amin'ireo mpanao ratsy ireo zany natao hoe mpanolotra na mpanoran'ilay toerana izay hotafihana tratra ao ihany koa. Nitoetra ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataon'ireo mpitandro filaminana mahakasika ity raharaha ity ka tratehaka tamin'izany ireo fitaovam-piadiana fampiasan'ireto jiolahy ireto rehefa manao ny asa ratsiny. Fitaovam-piadiana zany natorony andro io ny toerana nanafenana azy izay tany amin'ny tranony atao hoe Lody. Ka rehefa nilatsaka tany izay dia hita tao tokoa ilay kalaky miaraka amin'ny kartosy 570. Marina moa zany fa basy ohatran'io zany dia atao hoe arme de guerre ary amin'ny kategoria tsy azo tazomin'ny olon-tsotra mihitsy izy io. Ny olona tena tratra teto eo amin'ny 6 eo. Izay misy zany le namany tena nanao an'le action dia misy le mpividy ny entana halatra dia misy ny le izay le tena hoe mpanolotra na mpanoro ny toerana hotafihana. Araka izany dia anio no natolotra amin'ny fampanaovana avy hatrany izy Sivimianadahy ireto. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia ankalazaina rahampitso ny taom-baovao sinoa manerana izao tontolo izao. Ho an'ny androany hetsika samihafa no nitototsaina ireo mpianatra eo anivon'ny Confucius Madagascar sy ireo mpianatra malagasy any Chine ho fitsenana ny taona vaovao. Abraham Randriamanana. Kolontsaina isan'ireo mbola ankalazaina ary anatanterahana hetsika samihafa ho an'ireo mponina ny Chine ny fitsenana ny taom-baovao sinoa. Ho amin'ity taona ity ny 12 ny volana febroary no hanombohan'ny taona vaovao an'ireo sinoa. Araka izany nisy ireo hetsika ara-kolontsaina notontosain'ireo mpianatra eo anivon'ny Confucius eto Madagasikara sy ireo mpianatra malagasy any Chine ho fanamariana ny fahafaran'ny taona sy ny fitsenana ny taom-baovao sinoa. Tsy aivina hanomboka rahampitso ary ahatra 12 andro ny fankalazana ny taom-baovao sinoa. Izay mivadiantsika maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny andro fahaenina ny fidinana an-dalambe ataon'ny mponina ao Birmanie miara-mientana amin'ny fitakiana misy any an-toerana ireo foky rehetra ao Birmanie. Fanadio. Anarivo ny mponina tao Birmanie nidina an-dalambe androany nanoloana ny tsenam-barotra Orangun izay nivadika ho toerana hitariana ny ady atao amin'ny fanonganam-panjakana Tonotafika. Maro ny lanja sora-bavety izay milaza ny 4 iombonana vahoaka dia ny famitsorana ny mpitondra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana no samboriny Tafika Bigmont. Isan'izany ireo olona akaikin'ny Aung San Suu Kyi izay no samborina alina indray araka ny loharano vaovao voaray. Tsy mitsahany tombo araka izany ny vahoaka midina an-dalambe ary saika tazana teny an-toerana avokoa ireo avy amin'ny foko samihafa. Tanjon'izy ireo ny andraisan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fepetra entitra momba ity fanonganam-panjakana ity. Isany efa namoaka ny sazy ho an'ireo miaramila nanonga mpanjakana Etazonia. Laza ny anarak'izay ihany koa ny vondrona Eropeanina ary farany isy ihany koa ny fivorian'ny filan-kevitry ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona izay hanao fivoriam-be raha ampitso. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androan'ity ankatrany nanaraka izany soafa tsara dolo.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulchanoteu ni Fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.